zay ny zavatra tsy maintsy hitondra atsika fanavozana, fanovana ary indrindra fanafaizana. Ary ny endrika mamafady ohatr'izany dia mialoha atsika. Ny sazy mety hifandraika an'izany ary ho raisitsika satria hoentitra mihitsika dia hiatraika mihitsy ankoatra ny any amin'ny avertissement izay mety ho atao dia afaka hiatraika mihitsy any amin'ny fanesorana tanteraka. Ny tompona andraikitra tsy ho mpiasa mpanjakana na eo anivony corps misy anazy tsirairay avy zay no fanapa-kevitra ao raisitsika. Amin'izao ny Filoandro Rajoelina ny fahavonona politika ananany hiady sy anafoana mihitsy ny kolikoly eo anivony Seraim-piaramanidina Ivato dia izy ny filan-kevitry ny ministra manokana Rampitso andraiketana an-tsoratra ny fanapa-kevitra no raisina androany. Anisany notsindrin'ny Filoandro Rajoelina manokana fa tsy voatery savaina avokoa ny entana rehetra ary toromarika napetrany ny anajanonana ny filambaniny amin'ireo mpizahatany mitondra ody ny asa vita tany na malagasy. Avoaka ny didim-pitondrana mamoaka ny tsiporiana ireo ara-malagasy azo ny vahiny azo entina mody ho fahatsiarovana ka ampalalana ny rehetra izany indrindra ireo mpivarotra ara-malagasy. Mila ampahafantarina ny olona ny zavatra droit ary ao anatin'izany droit zany dia efa niresantsika omaly ny hoe izay olona mampiditra vola na mamoaka vola zay latsaky ny 10 000 euros na 10 000 $ rehefa misy taratasy avy any amin'ny banque na avy any amin'ny bureau de change dia droit zany tsy tokony ho tazomin'ny douane. Ohatra ihany koa fampidiram-bola rehefa manao déclaration tsotra fotsiny dia tsy mila savaina ny entana. Efa zay nisy ny scanner afaka alefa scanner daholo ireo bagage à main ary raha vao mahita tsika hoe misy entana mampiayao ny ady apetratsika dia ady amin'ny hoe sanatria hoe fampidirana fitaovam-piadiana eto, fampidirana resaka drogue eto, famoahana ireo arenakibon'ny tany any ny aditsika fa ny aditsika tsy any amin'ny olona zay izaha tany. Ary eo moa ny tenen'ny monsieur le ministre ihany koa anisany ny mibloqué atsika dia ny filambanina an'ireo touriste zay mitondra produits artisanaux. Mitondra produits artisanaux izy ireo sarotiny ary tsy mety mividy dia lasa blocage économique kokoa satria mivoaka dia akasarotiny aiza ny taratasiny ity, aiza ny vola mividana, aiza ny facture an'ity.